Malina trany rabananao atokatrano manaraka ny televizionna malagasy amin'ity faraka amby folon'ny volana may sy amby folo sy roa arivo ity atao anatin'ny metotetry ny andro. Raha ny mikasika ny mandavitra ny metotetry ny androtsika kosa dia ny fisian'ny rindrin-drahona izay mandalo ato atsimo Madagasikara no amaritra ny teto ny andro, zany hoe amalefaka tanteraka ny alizay vokatra izay somary maina kosa ny andro raha saika manerana ny nosy. Mikasika ny toetry ny andro andro-pitsy maraina ary dia amin'iny atsimo atsinanana iny no somary ahitana orana tandrivin-drahona ny voamaraina, ahitana andian-javona kosa amin'iny avoatany manontolo iny sy ny faritra Nalanjorofo ary ny faritra Atsinanana, raha toa ka ibalika kosa masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro dia ahitana an'izay orana tandrivin-drahona izay ny morotsiraky ny faritra Sofia sy Diana mahazo an'iny nosy be iny, torak'izany ihany koa ny vadovavy fitovinany sy ny faritra Atsimo Atsinanana ibalika tanteraka masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana ambany-drindra voavinavina dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 14 ho an'ity amin'ny ampovoan'ny tany, mihoatra ny 20 kosa any amin'ny morotsiraka rehetrarehetra. Amin'ny 30 degré Celsius ny maripana ambony-drindra dia any amin'iny Antsohihy iny manaraka azy ao Mahajanga 4 degré Celsius, manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 ho an'ny faritra ampovoan'ny tany, raha toa ka 17 mihoatra kosa any amin'ny morotsiraka. Raha mikasa ho any amin'ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara ianao dia anorana ny andro any Paris, torak'izany ihany koa raha ny Nairobi, raha ikotroka izany raha ho an'ny Bangkok, ifandimby kosa ny rahona asimo masoandro raha ho an'ny Milan sy Johannesburg. Mikasika ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara indray dia anorana arankotroka i Comore, anorana tandrivin-drahona ihany koa i Seychelles sy Maurice, ibalika ny masoandro raha ho an'ny La Réunion. Dia izay indray no masaka azo natolotra anao tamin'ity an'ity fa manasanao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.